tonga soa zany atsika jiaby niany amin'ny fandaharana antsoina hoe sasdi biandi. Androany vahintsika i Stéphanie mo hira malaza efa fantatsika avy any amin'ny tanàna. Dia androany moa za zany Wiz de Wizara danseur izay amin'ny tany fantanitsika ho an'ny vahoaka malagasy. Ok, ary mialatsiny fa mety ho misy vary amin'anana ihany izy ty satria rehefa mipetraka any an-tany vahiny tsy maintsy hoe miankerira teny hafa dia somary sarotra ihany le mijongle amin'ilay izy. Ok, Stéphanie, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, oui. Oui, alors, déjà bienvenue en France, hein, Tongasso en France. Et là, on a des petites questions. Zania, Miss Fantanina, Tienou Laufant, Tamobanina. Des volons, Zania, d'où tu viens? Quelle région de Madagascar? D'où exactement tu viens? Tout simplement. Tena fiavy quoi. Tsy dia haiko manavaka anazy io satria izay efa fanontaniana efa mipetraka impolo angambany anatin'ny andro iray misy be da be ny olona manontany hoe arezanarana tena fiaviko fa ny ray aman-dreniko no manana ny samy parti an'izany hoe mamiko parti avaratra dia ny papako parti atsimo. Izany hoe Madagasikara ihany zany no fiaviko satria tsy haiko ny tena hoe fanavahana an'ilay hoe arezanarana ny tena fiaviko. D'accord, du nord au sud. Du nord au sud, voilà. Okay, Firtona Ngaina, question. Zeti fantatul, oui, Firtona Ngaina. Allô. Ah, secret défense, je crois. Ouais, allô, mba midefile hoe firtona mary la Stéphanie fa raha tokony izy ohatrany hoe tsy dia tsara loatra manontany taona amin'ny vehivavy. Ah, c'est ça. Bon, vous faites les messages, hein? C'est cool. Depuis quand tu fais de la musique? Depuis quand ça, les noms la musique? Zany hoe nanomboka tamin'ny taona 2008 zany hoe niditra tamina fifanana kely ny tenako tamin'izay. Teo zany vao tena hoe nanomboka niditra la mozika. 2009 tafiditra anatin'ny taka satria tsy tonga hatramin'ny farany zany tao anatin'ilay fifanana satria anatin'ny fifananana io misy koa ny fianarana mozika dia tsy tonga lavitra dia niditra tanatin'ny tarika anankiray dia niditra tanatin'ny tarika iray za nanomboka nandeha solo amin'izay tamin'ny 2013 novembre 2013. Hatramin'izao. Ok, c'est nice. Dia misy moa fantalina anankiray ohatrany mampiomehy kely. Miss Persine ve non? Miss Persine. Oui, Miss Persine. Ok, alors, question ça, sommaire encore plus précis. Miss utilise Miss ou la Facebook maintenant, oui. Si tu as un piercing sur la langue, est-ce que va me déranger à non les is réfénom ten ou réfamir? Bon, raha vao miteny tsy me dérange parce que persinako fa tamin'ny taona 2005 efa mipetaka tamin'elako. Dia misy telo taona taprès en 2005 zay zany izy io tsy nanaovako mihitsiny. Dia nanomboka 2008 toy indray naveriko nanaovana le piercing na izy zany lasa ohatrany hoe tsy me dérange fa lasa mibatalela zany rehefa miteny lasa batalela. Dia rehefa mira efa comme si de rien n'était en fait, comme si j'avais même pas un piercing quoi. D'accord, c'est là sa habitude des gens, voilà. Au final ça ne dérange plus tant que ça. Voilà. Ok. Momba n'le hira zay ataonao, est-ce que ve enao no manoratra ireny hira zay ataonao satria maro ihany le utilisateur hoe olona malagasy mahita hoe ohatrany tonga avy amin'ny fonao sa hira sasany tena ohatrany hoe misy mihitsy ohatrany hoe tantara ny ainanao amin'le izy angambany dia tian'olona ho fantatra hoe est-ce que c'est toi-même qui écris tes chansons zany? Très belle question. Reny hira zay efa hitatsika hoe nalaza reny zany mianga avy aty aminahy io le izy satria tsy mahay manoratra.
mbola tsy auteur-compositeur antonako fa miangavatỳ amina laingam-panahy amin'izay zany ahitantsika le hoe misy zany ny thème ho atao amin'ny lafiny iray pour que hitouchena les fans zany dia miainga amin'le fiainana hita andavanandro dia manomboka eo amin'izay zany mitady mpamoron-kira hoe izao ny hira tiako atao fa omeo hevitra omeo idée dia misy zany fiaraha-miasa amina auteur-compositeur. Et quand je dis auteur-compositeur, ce sont aussi des artistes. Dia familien eo ny ohatrany hoe fanakalo hevitra zany zay hoe izao ny raha ataontsika dia hitantsika eo hoe mety sa tsy mety mipasy tsy mipasy zany hoe misy fiaraha-miasa amin'ny artiste pour les projets. Ok. Une autre question zany en tant que danseur misy question ihany misy zany olona manontany tena Madagascar hoe avant tu dansais beaucoup mandihy be hono izy taloha et maintenant apparemment zany ohatrany tu danses moins que tany aloha dia misy antony ve zay zavatra zay? Encore une autre question. Ouais, tsara be. Ie taloha nandihy be ary raha ny remarkentsika fa salety nataoko taloha zany hoe nasakisaky za hoe déjà eo amin'le fomba fiakanjo somary nasakisaky any za tamin'izay fotoana zay dia hitako hoe tena nandihy be ary nazary matsapa hoe mandihy be tamin'izay fotoana zay fa maninona hoe amin'izao tsy mandihy satria arakaraka le rythme miainga eo foana hoe zao indray nanaovany imposé koa ny style koa eto tsy mihetsika eto somary classe eto somary manao zavatra somary simple fa raha vao misy hira anankiray eo tosi hoe hira mihetsiketsika dia ho hitanareo indray fa andihy mafy be indray satria midépendre an'le hira ataonay. Ok, donc manaraka rythme tsy moramora pour bien faire les choses comme voilà. Ça. Ok, bon, on va essayer zana iresaka kely par rapport à la vie quotidienne des Gasy, fomba fiainan'le Malagasy en général. Inona hevitrao momba ny critique envers les artistes parce que misy utilisateur misy olona Facebook manontany teny hoe ianao anga tsy mahazaka critique dia tianjareo fantatra hoe quelle est ton opinion momba an'izay zavatra zay? Bon tsy hoe bon tant que Stéphanie tsy hoe za tsy mahazaka critique ary ny hevitro manokana kasika ny artiste zay tratry ny critique tsy maintsy zakaina ny critique fa mba misy fotoana kosa ohatrany hoe manamarina tsy hoe akory mitsara ny tena koa fa manamarina zava-misy azonao fa misy aneny ny olona critique tsy amin'ny zavatra misy fa hoe te critique fotsiny raha ataoko ohatra zao hoe za zao misy persine misy tatouage iny zany efa hoe zay le safitoko azonao safitoko le izy tsy afaka soloko tsony tsy afaka fafako tsony ny zavatra iny fa hoe efa mipetraka eo dia mipetraka eo fa raha ohatra hoe icritique momba ny asako zay zavatra ataoko tena adéreko j'adhère ça complètement tsy mampaninona ana fa hoe le critique zavatra tsy misy hoe hitapirofo zao raha hoe hitapirofo le izy tsy mampaninona ana fa raha hoe tsy hitapirofo dia tsy dia tena hoe d'accord loatra hoe amoronina zavatra tsy misy mais bon amin'izao zany efa hoe mezatra na misy na tsy misy zany efa rehefa foana. Ok, d'accord. Est-ce que Miss Opinion venant justement par rapport à mes critiques, Mombani Rapanoeli, qui est administrateur du groupe Foussa Foussa Racidis, est-ce que tu, par rapport à mes critiques, une opinion par rapport à une situation ici?
Bon, ny opinion koa za tsy dia tena hoe contre niny compte iny. Tsy contre za fa misy alony le olona tena manao tena tsy tokony azo tenena anatin'ilay izy. Raha ohatra kosa za ataoko hoe opainao za tsy afaka anaiky an'izany anie. Tsy afaka anaiky tu me connais pas, je te connais pas. Donc tsy tokony hanana droit mihitsy ianao hanompa anahy. Zany hoe le vie privée-ako mihitsy n'izany raha ohatra ho foronina le vie privée-ako tsy ho d'accord amin'izany ary za efa nametraka mihitsy tanatin'iny compte iny hoe raha hikritika anahy ianareo dia ataovy kritika misy pirofo fa zakako le izy. En ce qui concerne Iara-Panoel, za tsy dia tena hoe nisy problème taminazy loatra. Marina fa hoe mety tsy hitany le zavatra miseho passé be da be ao anatin'ilay izy hoe tsy misy manompa dia tsy misy hoe tsy tia anazy tsy tia tsotra anazy ao fotsiny dia fa tonga dia ampidinina fotsiny za c'est pour en fait à la base zany le izy ohatrany hoe animbana moralina artiste anankiray fa mety hoe tsy ary manao an'ilay izy fa mety hoe olona tsy tia anatsotra zao fotsiny. Par rapport à fait d'accord du coup et non par rapport à une décision les conséquences qui ont suivi l'événement je ne sais pas. Ina moa zany ny tombontsoa raha mikatra olona tsy misy tsisy fa raha ny anahy manokana moi personnellement moi ce que je veux c'est la paix, rien d'autre. Ça, c'est une réponse qui était très concise et on respecte ça. C'est tout. Ok. Autre question pour sortir un peu de tout ça. Ni efchawa mumbani malagasy manao copie-coller si m'shabiller zay antsoina hoe ohatrany hoe vulgaire amin'ny culture malagasy un peu trop poussé zany raha ohatra hoe azahoana anazy tsotsotra kokoa. Quelle est ton opinion, Moubalé? Bon, mon opinion, amreni fumba fekanjo, comme tu l'avais dit, un peu vulgaire, ça te met amni kultsena malagasy. Raha hevitro manokana moa, il faut laisser, comment dire, les artistes faire ce qu'ils veulent. Au fur et à mesure tsy maintsy tonga saina ihany hoe tsy mety azonao tsy maintsy tonga saina foana hoe tsy mety amin'ny kolontsaina malagasy le fiakanjo mamofady fa io zany rehefa hoe izy ohatrany hoe hitatsika ohatra reny zao ohatrany hoe efa hoe iny ny tia dia fa tsy maintsy ekena hoe fa iny zany zavatra hitatsika eo ary tsy afaka hoe andeha amerina hoe anafenana ny anao fomba fiakanjo motimotona fa iny ny hitatsika eo dia fa iny zany no tsy maintsy ekena fa raha ny opinion ako manokana alohany tsy dia tena top amiko loatra le ça fait un peu flop en fait. D'accord. Tia misy fantanina anankiray avy amin'ny facebooker anankiray oui. Il paraît que tu es fille d'une colonelle, c'est vrai? Oui. D'accord. Et une autre question, Zana, c'est plutôt quel est ton vrai prénom? Mon vrai prénom? Tout le monde se dit oui, Stéphanie ou tena prénom, sa nom de scène, oui, Stéphanie. Et si ce n'est pas le cas, quel est ton vrai prénom? Je vais pas le dire. Secret artistique, on va dire. Ok, alors, je vais vous faire un petit émission avec une dernière question. On a créé des farana, mais on garde toujours le meilleur pour la fin. Et oui, as-tu un lien direct ou indirect, personnel ou impersonnel avec le président? Je vais traduire, please.
moa ve manana lien moa ve manana lien proche à monsieur le président ve ianao? Je crois que c'est le plus simple. Ny zavatra tena ataoko hoe mahagaga sy mahavariana mahatalanjona tsy haiko fomba itenenana anazy a fa moa ve rehefa misy artiste malaza any Madagasikara dia tsy maintsy atao hoe anona président. Baraingo anahy koa izay fanontaniana izay hoe moa ve rehefa artiste malaza na tsara tarehy tsy maintsy atao hoe manakaiky amin'ny filoham-pirenena. Zavatra anankiray tiako ambara aminareo tonga dia valy teny tena ataoko hoe direct tsia fa ny reny efa hitantsika matetika reny misy foana ny zavatra ny fanaovan'ny première dame Asasoa any Madagasikara ary anisany ny artiste izay alain'zareo ny tenako isaky ny misy Asasoa zay. Fa raha ny mbola tsy nifanena tamin'ny Andriamatoa Filoha mihitsy ny tenako fa je suis toujours comment dire mifanena matetika foana za amin'ny première dame foana no hitako matetika pas le président. Angambany mazavazava amintsika angambany izay karazana antsoina hoe éclaircissement momba ny question be dia be momba ny Stéphanie izay vahintsika androany a. Misaotra betsaka ianao nandray izay vahiny a, dia engania moa le vie artistique anao dia itoy dia tsy hijanona ho an'ny Madagasikara. Oui, dia misaotra betsaka ny Miza dia misaotra betsaka antsika rehetrarehetra izay mihaino tsy tapaka. Misaotra betsaka. Ciao.